Nisy androany ady hevitra sy fanontaniana izay niarahana tamin'ny vondron'ny mpandraharaha teto Madagasikara sy ny kandida roa hiatrika ny fiodinana faharoa. Ka anisan'ny nanatrika izany ny kandida Marc Ravalomanana laharana 520. Fanontaniana maro eo amin'ny lafin'ny fandraharana eto Madagasikara no nivohitra tamin'izany. Toy ny tsy fandriampahalemana izay manjaka amin'izao sy ny fitondrana tsara tantana. Vous allez voir, on ne braque pas pour l'économie parce que c'est vous les clés. Non pas la clé, les clés du développement de ce pays. C'est le secteur privé. Ça, c'est ma stratégie. Travailler étroitement avec le secteur privé. C'est vous qui va créer des emplois. C'est vous qui va réévaluer notre monnaie. Et c'est vous qui va aussi donner l'image de Madagascar ici en Afrique, au Sénégal. Donc, je compte sur vous. Naharitra adiny roa mahery ny ady hevitra sy ny fanontaniana ka nitondran'ny kandida Marc Ravalomanana ny vinanasany sy namaliny manontolo ireo fanontaniana mpandraharaha. Tena be aya izy ireo. Zavatra anankitelo be da be. Voalohany aloha tena aya sy tahotra ao aminy sécurité. Ao anatin'izany sécurité ny business, sécurité physique ny personnel ary sécurité ny investissement ampiasainy eto. Hoe ahoana na zona eto. Zay zany ny aya voalohany. Faharoa, ny aya ny tena ngeza be anankiray io dia hoe ahoana ny fandanany ty resaka énergie ty électricité. Satria tsy afaka anao business eto Madagasikara mihitsy zao ny endrika sy zao ny vidiny sy zao ny zavatra misy. Napetraka eto zao tsika dia nisy délestage. Tena aya be satria firenena manana électricité mora sy azon'ny olona rehetra idirana no mampandroso firenena. Ary ny aya fahatelo, tena fahatelo zay tena enkinany aigny dia ny stabilité politique. Marina ny aya zany d'accord aminy mihitsy. Tsisy la continuité de l'État. Tsy maintsy ataontsika koa zay ametrahana lay tanitandala le bonne gouvernance aloha. Zay tsy maintsy apetraka. Bonne gouvernance ary faharoa zay tsy maintsy atao koa. Dia tsy maintsy ahitsy na amboarina i constitution io. Satria raha io mipetraka eo tsy afaka miasa firy. Ary ny fahatelo farany, le fomba itediavana vola amatsina le petite et moyenne entreprise. Ary indrindra ray banky mba ahafahany entrepreneur afaka mampiasa vola ty avy loatra ny zana-bola banky eto Madagasikara. Marina moa fa efa nisy ny ady hevitra sy fanontaniana toy izao tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024 ka tsy niova firy tamin'ny fanontaniana tamin'izany ny fanontaniana napetraka tamin'ity androany ity no ny fahatsapany ireo mpandraharaha fa tsy niova firy ihany koa no itoedraharaha teto Madagasikara nandritra izay 10 taona izay.